La 4G by Telma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Andefa iraka ny Singapour nisy fanjakana malagasy ahafana mampody ireo azo sarobidy voageja any an-toerana ho ny tompony andraikitra. Ankoatra izay, ho fantatra amin'ity taona ity ihany koa ny isan'ny tahirin'Andramena eto an-toerana. Mitaky ny hanafoanana ny fandoavan-ketra ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao an'Nosy Sainte Marie tamin'ity androany ity. Filanjara sora-baventy no nentin'izy ireo nampiseho ny fitakiana. Aparitaka amina tanimbary manodidina ny 2,000 hektara manerana ny nosy ny vary safiotra na ny riz hybride izay mihoatra ny 8 taonina hatrany amin'ny 10 taonina isaky ny hektara. Ny vary safiotra izay mahazaka ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary mety ny tany rehetra eto Madagasikara. Nahitana fiakarany tamin'ny fiterahan'ny tanora tao aorianany ireny fiboana ireny raha ny fanazavana ireo tompony andraikitra misana ny fanabeazana ara-pananana ireo tanora. Antony ny fampitona ny fampianarana ka tsy misy atao firy intsony ireo tanora raha ny fanazavana. Maresaka IRS ampirenena manana safidy malalaka ireo mponina any États-Unis manomboka izao na hanao arovava-orana na tsy araka ny nambarany tompony andraikitra any an-toerana. Noho ny fahavitan'ny maro anisan'ny vaksiny no isan'ny antoniny izany. Ny adedeny lafatra. Falahatra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manaraka anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao andefa iraka ny Singapour ny fanjakana malagasy ahafana mampody ireo azo sarobidy voageja any an-toerana ho ny tompony andraikitra. Ankoatra izay ho fantatra amin'ity taona ity ihany koa nisan'ny tahiry Andramena eto am-toerana io na saina. Mialohan'ny volana Jolay 2024 no tonga ny Singapour ny iraky ny fanjakana malagasy anoho ny raharaham-pitsarana momba ireo bolabolana Andramena misy 3 alina voageja any an-toerana izay nisy nanondrany antsokosoko ny taona 2024. Tanjona ny ampodiana ireo azo sarobidy malagasy ireo sy anohizana hatramin'ny farany fanadihadiana. Raha ohatra motombanana mitety-bidy anoany amin'ny 50 tapitrisa dolara anoany zany manomboka eto zany dia tsy maintsy verina andatabatra indray satria rehefa voaporofo mibedabe ny taritasy tsy ara-dalàna dia tsy maintsy hojerevana hoe ahoana indray zany no ahafahana mieritreritra amin'ny fangalana famerenana andreo azo ireo izay amitaky moa zany fanamafisana ataontsika fifandraisana Madagasikara Singapour manokana satria izy no nahatratra andreo azo ireo. Tsy maintsy hojerena zany fanakalozana amin'izareo any Singapour no mikasika ny hoe alefaizy ireo azo ireo dia izay no mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy isy ny ataontsika hoe fionana fandehanana mivantana mihitsy mba ahafahana zany miady hevitra amin'ny fomba hijerevana an'izay le hoe famerenana andreo azo sarobidy ireo. Ankoatra izay mety ny fampiresana sy ny fiara-miasa amin'ny CITES momba ireo azo sarobidy eto an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Mandeha ihany koa ny fanisana ireo tahirina Andramena izay arahana amin'ny mpamatsivola. Ao anatin'ny le fanarahana retetika asa arahana amin'ny OIBTS Banque Mondiale zany zao dia tena mijery tanteraka n'izay le resaka hoe fijerevana ny isa. Tena marina n'ireo tahirika isaky ny karazany ireo. Tsy saina fotsiny hoe zao ny isany fa ihany koa efa mandinika an'le hoe inona le karazana markazy ahafahana manao fanaraha-maso. Mbola misy ihany koa moa karazan-kazo hafa anatin'ireo tahirikazo ireo izay mbola miafinafina amin'ny faritra maro ireny. Raha ny tokony hoe izy zany tokony farany aloha indrindra tsy tokony mihoatra ny faran'ity taona ity. Izay ny vinavina aloha ary tokony ho vita loara fa
noho ny toetra raha famena ara-pahasalamana tsy ahafahana mandefa n'ireo ekipa mandeha teto amin'ny faritra. Andrasana araka izany fivoahany isan'ireo tahirina bolabolana andramena sy azo sarobidy eto amintsika. Aorian'ny fahafantarana ireo tahiry ampiasaina amin'ny vakoka eto Madagasikara ny sasany amin'ireo azo raha ny fanazavana. Ao ihany koa ny amidy amin'ny mpandrarà mila ireny azo sarobidy ireny izay arahany CITES maso akaiky ny lalana rehetra izorany. Aorian'izay vao mety iroso amin'ny fanondranana i Madagasikara raha mahazo ny fankatoavana avy amin'ny CITES. Latsaka ny didim-pitsarana ao Toliara no ahafahan'ny fitsarana tany an-toerana ny député teo aloha Rarson Ludovic Ady leva mampametitra mpanotaninany maro ny fandehan'ny izay raharaha izay Henri Flora. Araka ny didi nivoaka teo anivon'ny fitsarana tao Toliara no ahafahana noho ny fisalasalana tamin'ny vesitra vony sy ny ratra ny nina natao ny soloavambahoaka teo aloha Rarson Ludovic Ady leva izay voafidy tao Mahabo. Sazy miantana kosa no azony tamin'ny vesatra fiahiahina ho nanodikodimbolan'olona no ahafahana vonja maika ihany koa ity farany tamin'ireo vesatra hafa izay nananjihana azy. Tsy aivana fa vao sambotra tetsy Analakely nandritra ny fitohana ny fifamoivoizana ny 12 septambra 2024 rehefa ny fampitadiavana nandritra ny fotoana maro izay nanomboka ny volana febroary 2024 ity soloavambahoaka ity. Efa samy naneho ny heviny ary naneho ny tsy fifaliany momba ity olomba fidy ity ny onivon'ny fiarahamonimpirenena maro samihafa. Ny aloha ireo rehetra ireo efa voaheloka higadra 10 taona an-tranomaizina tao amin'ny fonjan'ny Morondava ileva saingy tafavoaka tamin'ny fomba tsy mazava rehefa nangataka izany tamin'ny fitsarana ambony tao Toliara. Nandray fanapahan-kevitra ny teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana manoloana izany ka tonga tamin'ny fanesorana ny tompon'andraikitra ambony tao amin'ny fitsarana any Toliara ny raharaha tamin'izany. Mipetraka ny fanontaniana ankehitriny manoloana ity ndray mitoraka ity. Andrasana ny mety ho fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Antaky ny anafoanana ny fandoavan-ketra n'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao Anosy Sainte Marie tamin'ny ety androany ety filanjana solombavety no nentin'izy ireo nampiseho izay fitakiana izay Henri Flora. Taoriany dia ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement tany Nosibe farany teo ary nandraisana fanapahan-kevitra ny hanafoanana ny hety ho an'ireo sehatra voakasika mivantana amin'ny sehatra ny fizahantany any an-toerana. Nampiakapeo ny amin'ny hanokafana ny sisintany sy hanafoanana ny hetra izay tokony ho alohany ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao amin'ny Nosy Sainte Marie. Filanjana solombavety namakivaky ny tanàna izay no nanehoany ireto mpisehatra amin'ny fizahantany reto ny etaetany tamin'ity androany ity. Nagatan'izy ireo rehetra izany ihany koa ny hanokafana ny sisintany, ny famerenana ny sidina anatiny ary ny fanafoanana ny fandoavan-ketra sy ny maro hafa noho i Sainte Marie izay miaina tanteraka eo amin'ny sehatra ny fizahantany izay. Taorian'ny diabe namakivaky ny tanàna, niakatra teny anivon'ny prefektura avy hatrany izy ireo, niona mivantana tamin'ny tompon'andraikitra isan-tokony. Nandray andraikitra avy hatrany teo anivon'ny prefektura ny hampiakatra ny etaetany ireto mpisehatra amin'ny fizahantany ireto amin'ny tompon'andraikitra isan-tokony mba hamahana ny olana tahaka ny hita tany Nosibe. Isan'ny sehatra mahita faisana vokatry ny fianaky ny COVID-19 ny sehatra ny fizahantany tahaka ny hita ao amin'ny Nosy Sainte Marie izao. Andrasana araka izany ifandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ny fitakiana ireto mpisehatra amin'ny fizahantany ao Sainte Marie ireto. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia antao an-tsoratra ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC amin'ity taona ity. Raha nambaran'ny ministra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Ankoatrin'io, miankina amin'ny kabarin'ny filoham-pirenena amin'ny lahady ao avy izao no mety hanohizan'ny fampianarana na tsy ho an'ireo faritra mihiboka. Fanadina. Mbola mitsahatra avokoa ankehitriny ny fampianarana ho an'ireo mpianatra tsy hiatrika ny fanadinam-panjakana amin'ireo faritra mihiboka eto Madagasikara tahaka nahita eto Antananarivo renivohitra vokatry ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Ny kabarin'ny filoham-pirenena amin'ny alahady ho avy izao no hamaritra ny mety hanohizana na tsy ny fampianarana ho an'ireo klasy rehetra. Araka ny hitantsika moa zany mbola ao anatin'ny fiatrehana ny valanaretintsika izao hita fa efa manomboka miena ny tany ireo mitondra an'izany valanaretina izany ka araka ny fatao foana moa zany dia miandry isika ny toromarika avy any amin'ny filohan'ny repoblika efa marana ny 15 andro fiatrehana ny ameana ara-pahasalamana isika fa ny antenaina dia iroso hatrany amin'ny fiatsarana sy ny afahana zany maharesy an'ity valanaretina ity mba ahafahan'ny ankizy miverina any an-tsekoly.
ankoatra io atao antsoratra ihany koa ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC amin'ity taona ity raha toka mbola miandry ny fandaminana kosa ny mahakasika ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Araky ny efa voamarika moa zany hoe mbola ao anatin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 isika dia mahakasika ny fantatritsika fa ny fananadinana baccalauréat dia ny ministerany enseignement supérieur et recherche scientifique no misahana an'izay ka isy volavolana didi-pitondrana entina andamina ny fanatanterahana izany fanadinana EPS zany amin'ity taona ity. Ny mahakasika ny BEPC moa zany dia efa hitantsika ny toromarika izay natao tany anaty ny fenitra ara-pahasalamana sy ara-pedagojika hoe atao épreuve théorique zany ny EPS amin'ity taona ity. Na efa manomboka miaina aza ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimokretina Covid-19 ny kabarin'ny filoham-pirenena ny alady ho avy izao no hamaritra ny mety ho fanohizana ny fampianarana ho an'ireo klasy anelanelany amin'ireo faritra mihiboka eto. Araky ny efa nambara dia ny Général Désiré Ramakavelo mpandalin'la tantara sy Andriamatoa navony Pierre Lenoble voalohan'ny RCDDED hinovahiny ny fandaharana Ankitsipo ho amin'ity androany ty eto amin'ny Cool TV ary arahanao aorinan'ny fampalalam-baovao avy eo arahoariny ampahany amin'izany. Ka tokony hentsitra ny fanjakana rehefa atao dia atao rehefa tsy atao dia sokafariny lalana dia samby eto tsika samby miaritra an'izeto fa misy asinao spécial io spécial io mandreraka atsika tsy fantaratsika na mety olona vita vaksiny ny vaksiny hoe tsy fanafody fa fanefitra izy mahana fanefitra fa atsika eto tsy mahana fanefitra ohatra ka variant io indiana io sy ny variant brésiliana sanatria mivava tonga eto amintsika io iza no tondron'olo molitra eto amin'izay fotoana zay iza no enjen'olona miala tsiny fa dia basy aty fikafana izy tika dia arangaranga fa tsy hoe basy aty fidanitra ka mavoa fe en général. Mahakasika indrindra ihany koa ny fampiatoana ny fandaharana zay nabe resaka tsy amperinandro eto indrindra anao Andriamatoa filohan'ny ACDD ivirana aminao fa hitokila en général amin'ity fantenana anankiray hoe midika ve zany fa dia misy fifanitsahana andraikitra ajanona averina tsisy ve zany fifampianoana amin'ny sehatra tsy miankina ve zany raha mahakasika ny fampiatoana ny fandaharana zay nabe resaka ihany koa satria rehefa nitroatra nivoaka tamin'ny fangina ny any amanje zay misy fandaharana tahaka atsika zao dia naverina aingana le fandaharana adivitra ara-politika. Zay fantalinao zay nge dia ohatrany hoe miverina kely amin'ny ataoko hoe le fanakiana nataon'ny olona tena zay zinena malasa ny eritreritra hoe fa zavatra tena ny fampidinina ve io tratoko tsara ny fantaniana petraka Andriamatoa Gasikara Fensoa tamin'ny filoham-pirenena moa avy any aminao ve Andriamatoa président no namean'io bakio hoe tsy mahazo alefa daholo ireo rehetrarehetra ireo marina moa fa mifinisitra ny serasera avy hatrany dia mamalitry ny salamjany hoe ohatrany hoe anazy manokana ny zavatra iny fa nazana zany malasa ny eritreritra fa ministra firy nanao fanapahan-kevitra dia rehefa avy eo mivory ny erikatra dia mifanatona dia andao raha lefandray za tena lazaiko anao fa tena hoe zay nge ny ilaina an'le olona tsy mitovy fijery anarina an'le lesoka tsy hoe fanaovana fanakianana abitolo fa firenena ikambanana ny aty ireo olona ny ahatsaran'le firenena nge ny eritreretiny ary zay nge ny tena hiteninany satria tena zavatra mampieritreritra mihitsy zay fanontaniana petraka ao zay anisan'ny tena manidika hoe fa misy fampidinina ve misy marina fa ny fampidinika ministra efatra izy ny tao anatiny nanao sini fa tany amin'ny filoham-pirenena tany amin'le ny gouvernement dia rehefa avy eo le olo-pirenena ohatrany tenako mametaka iahy hoe sao dia tsy mifanaraka atsony ary zareo dia avy eo amin'izay dia nytena tadiavy ny asarotaka tadiavy ny ampiadina tadiaviny tsy topoko. Lafa mavao hafa kosa indray dia lalana mirefy 3 kilometatra zay mampitohy ny Ambala Asoa ray miazo ny amboy atombo voalohany faritra Amoromani no nisina fanavozana sy fanamboarana nitohy tany antoerana ny fitsidiana zay nataony teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vavety amin'ity herinandro ity miantarandriana io.
Tsy mbola nisy fanamboarana ny taona maro ity lalana mampitoy an'ny Ambalasoa iray miazo anambohy mitombo amin'ny faritra Morimani ity. Taoriny fangatahany mponina tamin'ny alalan'ny ben'ny tanàna ny anamboaran'izany. Namaly ny fangatahana ary ny roso avy hatrany tamin'ny asa ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Tamin'ity herinandro ity, nitoy tany an-toerana ny fitsidihana ny toto-sain'ny ministera tompon'andraikitra. Samy hafa ny fanamboarana natao tamin'ny lalana. Arakaraka le toetran'le lalana zany, le tronçon de route zany dia tena ratsy be zany dia natao mipurge aloha, zany hoe nasorona le fotaka marevo tao, soloina tany tsaratsara kokoa, dia avy eo nasiana MS na pavé. Misy tronçon koa zany dia ataontsika hoe point noir, zany hoe sarotra be rehefa tena mandeha amin'ny fahavaratra. Reny zany tsy maintsy natao mafy be satria ny rano fahavalon'ny lalana voalohany indrindra. Dia ny assainissement zany aloha voalohany indrindra natao tsara, dia nasiana fossé maçonnier eo amin'ny sisiny, ary ny pavé mazava ho azy zany io moa dia maharitra mandrakizay mihitsy zany izay asa atao zay. Teo hoe ny rano no fahavalon'ny lalana voalohany indrindra, dia natao mihitsy zany zay andehanan'ny rano tsy toetra eo amin'ny lalana. Dia nisy dalo vitsivitsy maromaro koa zany natao. Mampitoy commune miisa 10 ity lalana ity. Olana ho an'ny mponina hatramin'izay ny faratsiny, saika nandalo teto avokoa ny famatsiana entana ilaina amin'ny andavanandro ho an'ny mponina, nanansarotra hatrany ny lafin'ny fitaterana. Hatramin'izay ka hatramintsika tonga eto androany dia natao ohatra ny lalana Ambombitombo ary anisan'ny toerana no azo lazaina hoe lavitra andrena. Tsy dia nijeryn'ity lalana ity izay fitondrana ny fandimby. Natao ihany izay fangatahana teo amin'ny fitondrana teo tao amin'izay natompona andraikitra teto anivon'ny commune, ny adidianan'ny commune nanomboka tamin'ny 7 sy 2 arivo. Fa isaorana an'Andriamanitra mba nihaino an'izay fangatahana nataona ety amin'ny faritra Asinanan'izay ny fitondrana Morigny ankehitriny. Ity dia ohatran'ny lalan-drano tapaka. Rehefa misy marary tany Ambombitombo dia lanjaina tonga any amin'ny couragement Mbatolahy mamonjy taxi brosy. Misy indray ny maty tamin'ny zanabelezana dia lanjaina ihany koa avy egny mamonjy aty Tanindrazana. Ity lalana ity nefa mampitohy commune anankidimy. Voakasika ny Kianjandrakefina, Ambombitombo 2, Ambombitombo 1, commune Analapasina sy Abomanga du Sud, district-ny Fanadiana. Amin'izao zany efa mahasiaro ny fahombiazana tanteraka ny vahoaka ary efa misitraka an'izay tombosoa izay. Efa tafiditra aty aby ny tomobile rehetrarehetra. Fa teo aloha na camion tsy afaka mandeha aty. Amin'ny ankapobeny afa-po tamin'ny fanamboarana ny mponina. Mahasolo tegna ny vahoaka aty anivon'ny commune Ambombitombo dia misaotra ny fitondram-panjakana misy ankehitriny izay tarihan'ny président Andrina Rajoelina, indrindra toloranay fisaorana be dia be ny ministry ny travaux publics sy ny fanazariana ny tany izay nagnaiky sy nijery akaiky n'ilay fangatahana ny commune Ambombitombo tao amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna izay ka namaly an'izay fangatahana izay nanokana famasiam-bola nahafahana navitana an'izao lalana izao. Ny vahoaka no tompon'ny lalana ka rehefa ny vahoaka no mahasiaro hoe afa-po dia faly ihany koa agnay. Ankoatran'ny asa vita, mbola misy ny ampahandalana kasaina ho avaozina. Aty mampitoy Ambalasoa sy Ambombitombo ity ho vita tsara ity. Nefa tsika niala tany Ambositra mandrapahatonga Ambalasoa mbola ratsiratsy be ny lalana. Dia ezaka zany ministera hijery zay anamboarantsika ny lalana iny mba hitoy miala avy any Ambositra zany tonga aty Ambombitombo ny lalana zany dia afaka ny atao hoe nampijaly anjareo antaona maro teto, antaona maro mihitsy nampijaly anjareo teto dia sika mino tsika koa hoe ahita azy eo tsika ahita azy eo vita tsara ny lalana. Mirefy 320 kilometatra ny fanamboaran-dalana ny toto-saina ity ary efa eo ampamaranana ny asa ny orinasa misahana izany ankehitriny. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia aparitaka amina tambary manodidina ny 2,1 alina hektara manerana nosy ny vary safihotra na rihibrida izay mamokatra valo hatrany amin'ny 10 taonina isaky ny hektara. Ny vary safihotra izay mahazaka ny fiovaovany toetry ny andro ary mety amin'ny tany rehetra eto Madagasikara. Ka eto Andriatsilavo. Ny taona 2024 no nanomboka ny tetikasa rihibrida na iarahana amin'ny fanjakana sinoa ho an'ny faritra telo eto Madagasikara, Analamanga, Alaotramangoro sy Diana. Ankehitriny,
faritra valo eto Madagasikara no nanomboka mamokatra ny vary hybrida amina tanimbary 2,000 sy R1 hektara amin'izao fotoana ary tantsaha 2 alina no misitraka izany. Isan'izany ny eto amin'ny komuna Mahitsy izay mamokatra 10 hatramin'ny 2,2 tonna isaky ny hektara. Tamin'ity taona ity zany dia efa maro ny tantsaha manerana ny nosy no efa namokatra. An'izany sy nampiasa an'izany masomboly ry hybride zany ary tena mahavelom-bolo ny vokatra satria eto zao dia any amin'ny 2,2 tonna isaky ny hektara ho hitantsika eo. Misy tantsaha any Ambatolazac nahazo hatrany amin'ny 2,2 tonna ary ho hitantsika eo rehefa avy eo satria jery tantsahantsika dia ho hitantsika eo hoe ohatran'inona ny vokatra azon'ny zareo. Ka ny zava-dehibe zany ao anatin'izay fiaraha-miasa izay tonga izao ny fotoana tena mba hanamparihantsika an'io eto Madagasikara ka atsoato zany misy tetikasa lehibe izay arahana amin'ny firenena sinoa izay amokarana an'izany masomboly zany eto Madagasikara mba tsy hanafarantsika an'io isa-taona izay lafo kanefa afaka vokarina tsara eto Madagasikara. Mety amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny fambolena ny vary safiotra ary afaka ambolena amin'ny tanimbary rehetra manerana ny nosy. Nateo aza ny tsy fampinorontsakorana tamin'ity taona ity na azo vokatra tsara ireo tantsaha nampiasa ny vary safiotra. Atsika amin'izao zany fa ity zao fambolena vary tsotra dia ity le vary safiotra mitovy ireo tanin'ireo ary mitovy ny fikarakarana anazy fa samy hafa be ny vokatra azo. Ity le 3 tonna par hektara moa ity le 10 tonna par hektara. Raha ohatra zao ka ho jerevantsika ny salohan'ny vary fotsiny ho ampitahaina ny tikatra izay mahazatra anareo izay isa-taona aty dia na dia hoe mitovy ary ny halava ny eto tsy mitovy loha ny halava fa somary lavalava kokoa ty ny voambary betsaka sady vaventy ny amin'ny vary hybride noho ny amin'ny vary tsotra. Dia izay anisan'ny tokony hipetraka tsara ao anatin'ny fiseraserantsika ny tantsaha hafa any hoe mahazo tombo kokoa foana zany tsika tantsaha rehefa mampiasa an'ity vary hybride aty. Raha mampiasa ny fambolem-bary hybride ny 8 na 10 isanjaton'ny tanimbary eto Madagasikara ihany izay manodidina ny 3 hetsy hektara dia mahazo vary hatrany amin'ny 4 hetsy sy 4 tonna akotry ao anatin'ny fotoana fohy. Tantona ny fahaleovantena ara-tsakafo ary tsy hanafatra vary avy any ivelany intsony. Ary ny vary izay fotsy azo avy amin'io dia isan'ny karazana vary ataontsika anatin'ilay sokajy de luxe izany hoe sady tsara matsiro lava tsy potipotika ary atenaina mihitsy zany fa hanova zavatra amin'ity zany tsika hiezaka be apiditra amin'ny tsena zany satria raha zany 2,000 sy R1 hektara zany vinavinaina any amin'ny 4 tonna any ange zany ny akotry zany any amin'ny 5 tonna any zany vary fotsy voalohany sambany eto amin'ny tantaran'ny firenentsika no isan'izany hiditra amin'ny tsena amin'izao fararano izao. Vokarina eto Madagasikara ny masomboly ankehitriny raha nanafatra tany sinina isika teo aloha. Ampitomboina ny famokarana masomboly ka tanimbary manodidina ny 2,000 hektara no natokana ho an'izany. Ireo masomboly ireo no azona vokatra hatrany amin'ny 2 hetsy hektara izay azona vokabary hatrany amin'ny 2,9 tonna raha mamokatra 7 hatramina 10 tonna isaky ny hektara. Androany nidina ifotony teny mahitsy ny minisitra tompon'andraikitra ny masoivony Chine monina sy miasa eto Madagasikara ny teo anivony ny FAO sy ireo mpiara-miombonantoka nijery ny vokabary teny an-toerana. Ny FAO izay manao ny tantsoroka amin'ny famokarana ny vary, ny fiompiana ondry sy osy ho an'ny faritra Atsinanana ary ny fitadiavana lalam-barotra na ny agribusiness. Nitotsaina tamin'ity androan'ity fanolorana tamin'ny fomba ofisialin'ny zaridaina izay namboarin'ny groupe Filatex atao Ambomangakely fiara-miasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no nahavitana izay fototra-fotrasa izay eo ny nasay. Nivadika ho tontolo maitso ny taningazana sy toerana maloto teto amin'ity sampanana Ambomangakely ity. Rehefa najariny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny alalan'ny tanamaro andron'ny olom-pirenena sy nokarakarain'ny groupe Filatex ka lasa zaridaina tahaka izao.
raha mahita antsika efa maromaro ihany a ny fanatsarana tanàna ka any a raha ohatra ka nanantona anay ny tao ministère ny kolontsaina sy ny serasera dia tsy ny salasala zay namaly ny antsony zareo satria zahay koa ao anatin'ny politika RSE anay dia manatsara miezaka hatrany anatsara ny tanànantsika eto a dia tiako te hisaotra koa ny madame Sophie zahay satria marina hoe izahay no nanao an'ilay izy fa izy zany no nanao ny conception sy nanao an'ilay izy zany nalainay iara-asa aminay amin'ny fanatotosana an'izao zavatra zao a dia sao izy fa efa natolotra ho anareo io a fanananareo io dia mahaiza manana dia mba sarotiny amin'ny fanananareo. Ilaina ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay ho sarotiny amin'ny fananana iombonana tahaka izao hoy ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina. Amboly kolotsaina vaovao tsika ny olom-pirenena mikolokolo sy mikajy ny fananana iombonana zay zany ilay lalan-tsaina marina fa tsara be zao toerana hitantsika zao na vita zavatra tsara isika fa tsy misy dikany io raha ohatra ka tsy ilay olom-pirenena izay sitraka azy indray no mahay mikolokolo sy mahatsapa ny lanjany le hoe manana tanàna tsara manana zavatra tsara ao anatin'ny tanànany dia anaovako fanentanana eto any olom-pirenena rehetra hoe natolotra ho an'ny mponina Ambohimanga kely io dia mba anjaran'ny mponina Ambohimanga kely indray no mikolokolo mikajy ary sarotiny amin'izany zavatra natolotra ny zareo zany fa tsy hoe raha pitsy afaka pitsy dia isy angalatra daholo indray ny zavatra apetraka ety na hoe alotina ho toeram-pivoahana tahaka ny taloha indray. Ankoatra ny fanamboarana ny zaridaina, nisy ihany koa ny fametrahana vondrona filateksa jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro manodidina ity toerana ity ahafahana manome endrika izany amin'ny alina. Toerana izay miavaka amin'ny endriny fa ihany koa nasiana toerana fakana rano ahafahan'ny commune mikarakara ireo zavamaniry. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ity zaridaina eto amin'ny sampanana Ambohimanga kely ity ary nomena ho tantanin'ny commune izay misitraka ny fotodrafitrasa. Tonga fotoana ny dokavarotra isika ao aorianan'izay atatsika mahakasika ny tanora sy ny fiboahana eo ihany koa ny fitondrana ambavaka ireo marary ny Covid-19 rehefa avy eo ary. Tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro naiza naiza eto Madagasikara. Mbaliky mamiratra no aviko. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Anjara ndraikitry ny fanjakana ny manome fahefana ireo olom-pirenena misafidy ataony amin'ny fanaovana vaksiny. Mila mametraka ny fanaraha-maso entitra ihany koa ny fanjakana hanome sy ny vaksiny osika ny alarana efsa. Zo fototry ny olona ny fahazahoana fitsaboana araka ny tokony ho izy ka tokony hanana safidy malalaka amin'ny fanaovana vaksiny ireo olom-pirenena. Ny fanjakana dia mametraka ny manome fahafahana ny olom-pirenena hanana zay choix zay hoe misy vaksiny afaka iarovany antenany ka raha misy vaksiny amin'ny alalan'ny initiative COVAX tonga eto dia efa zava-dehibe ngambany satria efa midingana anankiray iarovana ny olom-pirenena. Ny rarina dia isina karazana vaksiny hafa izay mety hoe verin'olona hoe azo atokisina kokoa fa izay ngambany no andraikitry ny fanjakana azo tenena hoe manome an'ilay choix rehetrarehetra
ahafany io pirenena misafidy hoe izy satria tsy antery moa mazava ho azy ny fanaovana ny vaccin. Efa eo ampanjiniana ny lalàna mifehy ny fahasalamana ireo fiarahamonim-pirenena amin'izao fotoana izay mametra hoe iza no manana fahefana afaka manafatra vaksiny. Fa mety hoe ny fanjakana aloha ngamba voalohany indrindra no manana ny fahefana hiteny hoe rehetra ihany ny vaksiny aloha ngambany afaka farana fanjarantsika iray avy kokoa fa tsy de misy ambara aloha ngambany hatreto mahakasika an'izay fa mbola mbatedinay mahakasika an'izay hoe inona no izy atoko moa no manana ny fahefana afaka manafatra vaksina tsy manafatra vaksina fanjakana rery ihany ve sa ny orinasa tsy miaraka na ny olona misotra koa afaka manaraka fa mino aho fa nazanazany zay rehetrarehetra dia miteny kokoa hoe misy anjara andraikitra lehibe atao ny fanjakana aloha amin'izay misy autorisation ngambany voalohany indrindra aloha tsy maintsy mandala ny fanjakana amin'ny zavatra rehetrarehetra ka tsy maintsy misy fandraisana ny hevitra ny fanjakana ihany na dia ty hanafatra ary ny olona amin'izay fotoana. Ilaina ihany koa ny fanaraha-maso entitra amin'ny mety fisian'ny vaksiny osika ho iatrany ireo fiarahamonim-pirenena. Nahitana fiakarany tampiterahany tanora tao aorianan'ireny fiboana ireny raha fanazavana ireo tompona andraikitra izay misana ny fanabeazana ara-pananahana ireo tanora. Isan'ny anton'izany moa ny fiatoan'ny fampianarana ny alarana efson. Ny taona 2024 no tafiakatra 2 isanjato ny tampiterahany tanora nanomboka teo amin'ny 15 taona hatramin'ny 20 taona. Nahitana fienana izany saingy noho ny valanaretina coronavirus. Niakatra indray izany ho ireo mpisehatra amin'ny fijerena manokana ny fahasalamana ara-pananahan'ny tanora. Voalohany indrindra aloha ny ena ny tany fanatonana an'ireny tobi-pitsaboana ireny. Hita ihany koa hoe tsy ampy izany ny resaka hoe stock amin'ny resaka contraception dia iny nampitombony hoe taona fertilité an'ny jeune. Zay ny étude moa mbola en cours zany dia mbola tsy dia tena hoe manana données zay. Dia ankoatran'izay mitomby ihany koa ny resaka grossesse précoce, ny grossesse non désirée amin'ny jeune. Hitantsika moa fa miaty ny resaka fampianarana dia lasa mitarika ny tanora mety hitady zavatra atao zay. Tsy ampy ihany koa ny resaka fialambolin'ny tanora dia lasa mirona bebe kokoa makany amin'ny resaka firaisana ranofa araky ny chiffre farany moa zany hitantsika hoe ny 1.30 isanjaton'ny ankizy vavy ary ny 2.20 isanjaton'ny ankizy lahy eo anelanelany 5.20 sy 4.20 taona dia miroso amin'ny firaisana lanofo mialohan'ny 5.20 taona. Misy fiantraikany betsaka amin'ny toe-karena ny fiakarany taux de fertilité ny tanora ambony loatra ka ilaina ny fanentanana ireo tanora mba tsy ho sarotra ny fanarenana ny toe-karena orin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Ny sensibilisation anatin'ny fiboana manao campagne en ligne isan-karazany izay tena miezaka manatratratra ny tanora satria iny moa zany zao no tena azo atao tsy azo atao ny mampivorivory olona amin'izao dia tena ny campagne en ligne ny amafisina be da be eo amin'ireo karazana fikambanana tanora miara-miasa aminay. Nantona mivatana vitsivitsy ao ihany koa arak'ilay campagne en ligne tena hoe manao ny resaka hoe fanorona hevitra sy ohatr'izany ny tanora dia mamaly an'ny afatra miafina izay amin'ny pejy Facebook sy ohatr'izany. Raha toka 9 isanjato ny 9 tapitrisa ny mponina eto Madagasikara no tanora avokoa manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fandrosoan'ny firenena ka ilaina ny fametrahana politika mazava mahakasika ny resaka fahasalaman'ny tanora fa eo ihany koa ny tolotrasa sy ny fampianarana. Maro amin'ny tanora no miroso amin'ny fandrindram-piterahana izay hita mandritra ny fidinana ifotony na izany aza mbola maro amin'ireo tanora no tsy resy lahatra ka nanaovana hetsika amin'ny fanentanana manokana sy fampianarana. Amitoy hatrany ny fankahirezana ny fitondrana ambavaka ireo marary ny Covid-19 sy ireo mpitsabo eny anivon'ny CTC. Ny CTC Mahamasina no nitsidihan'ny mpitondra fivavahana iray sy ireo mpiara-miasa tamin'ny farany teo Gaëtan Andriatsilavo. Manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19 araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ihany koa, nisy ny fitsidihana nataon'ireo mpitondra fiangonana teny amin'ny CTC Mahamasina. Fitondrana ambavaka sy fankahirezan'ireo marary sy ireo mpitsabo no natao. Ny raha n'Andriamanitra hoe tandroany mitsidika amin'ireo marary, ianao izay manana havana marary. Ety amin'ny CTC Mahamasina no misy anay amin'izao fotoana izao. Fantatrao fa ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 ny firenena ary
anisany adytsika kristiana ihany koa no mampiasa ny finoana satria ny fiasan'ny mpivavaka ny marina izy ny baiboly dia mahery indrindra mifampivavao izy mba ho sitraka. Ankoatra ny fankahirezana izay mbola itoy mandritra ny ady atao amin'ny COVID-19, nisy ihany koa fanolorana atoanara-tsakafo sy kojakoja hoenty manatanteraka ny asan'ireo mpitsabo, ary nisy ny fitsidiana nijery fotony ny toe-javatra iainan'ireo marary sy mpitsabo. Zava-dehibe ho an'ireo marary eny an-toerana sy ireo mpitsabo izao fihetsika izao, hoy ny tompony andraikitra. Ary tamin'ity indray mitoraka ity dia tena nirongatra tanteraka ilay aretina ary betsaka ny marary mafy. Dia eo ihany koa moa ny fandaminana izay efa nataon'ny fitondram-panjakana izay nampisy lanja sy nanome lanja ny aram-panahy ny marary. Dia noho izay aloha izany ny antony fahatongavanareo ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana izay nanira-tena sady ny rahan'ny fitondram-panjakana ihany koa izany mba hampahery an'ireo marary ireo sy vavaka ho azy dia nanaraka an'izay izahay teto Mahamasina ary misaotra anareo eram-poeran-tsaina ny amin'ny fahatongavanareo aloha hery ho an'ny mpitsabo ny fahatongavanareo dia indrindrandrindra hery ho an'ny marary. Fanerin'izy ireo no hitohizan'ny hetsika tahaka izao sy ny paritany amin'ireo ivitoerana rehetra mandray marary ny COVID-19, ny fitsidiana izay nanaja tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana takiny. Ireo antotanisa mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina COVID-19 eto Madagasikara indray ny entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity Henri Florian. Raha ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina COVID-19 eto Madagasikara. Fantatra fa olona 3 indray no namony ainy ny andro ny omaly 17 ny volana May taona 2024, ny iray tao vakana karatra ary ny roa teto anivony ny faritra Analamanga. Misy 720 ireo tranga vaovao voamarina tamin'ireo fitiliana 570 sy 700 izay nitotosaina eraky Madagasikara. Misy 129 kosa ireo sitrana somatsara. Ankehitriny telo sy 750 ireo mbola manaraka ny fitsaboana eraky Madagasikara raha toka 529 ireo ao anatin'ny fitranga fahasarotana na ny forma grave. Ho an'ireo tranga misy 720 vaovao ireo, ny 70 amin'ireo dia eto anivony faritra Analamanga avokoa izay mitsinjara tahaka izao: 7 any distrika ny Ambohidratrimo, 10 Antananarivo Atsimondrano, 9 Antananarivo Avaradrano ary ny 7 70 ho any Antananarivo Renivohitra. Hatramin'ny nidiran'ny valinaretina teto amintsika misy 27 sy 700 rehefa namony ainy raha ny taremarika hatrany. Ny anisan'ireo olona manaraka fitsaboana noho ny COVID-19 amin'ny faritra Sava, hoy ny eo anivon'ny CRC any an-toerana. Tsy misy ny forme grave, tsy misy ihany koa no namony ainy ary misy 416 ireo manaraka fitsaboana ankehitriny. Gaëtan Andriatsilava. Tao anatin'ny 4 herinandro farany, nidina hatrany ny tan'ireo olona mitondra ny tsimokaaretina coronavirus ao amin'ny faritra Sava. Raha ny taremarika azo farany, 416 ireo olona ao anatin'ny fitsaboana amin'izao fotoana. Tsy misy forme grave, tsy nisy ny namony ainy. Amin'ny anatin'ny olona 420 io dia eniny eto Sambava, araiky Andapa, araiky Voemaro ary eniny zegny ao Andalà. Hitanareo amin'izany fa mbola tsy fongotra ilay aretina na dia efa nienara nisan'ny olona voa. Zegny hoe mila mailo foana atsika ary mila tohizana ny ezaka sy ny asa izay nataontsika. Raha te hivina, niara-ny farimbona teo amin'ny famindrana ranom-panafodiny avy eo anivon'ny komuna, ny ministeran'ny rano sy ny fitaterana ary samy nidina ifotony teo amin'ny fanentanana ireo sehatr'asa samihafa, indrindra ny ministeran'ny fahasalamana. Ankoatran'ireny fanentanana ireny dia ny olona tonga amin'ny hôpitaly noho ny fananantsika ny approche syndromique efa niainantsika izany tao anatin'ny 2 herinandro sahady zao dia misitraka n'izany zany vahoaka tao amin'ny faritra Sava mahatsara lavitra ny fandraisana ny tanana mararitsika zany ary tsy vitan'izay ihany fa ny any amin'ny hôpitaly dia miaina ny forme grave satria voaray any tanana ny marary ary ny olona miazakazaka rehefa misy soratra aretina tsy azoazo. Nampanara-dalàna mahakasika ny saka na ara-pahasalamana ireo mpitandro filaminana no hamafisina ihany koa ny teo anivony ny fampianarana. No tsy ahivy ny talim-paritry ny fampianarana fa tsy mbola misy fiovana ny datin'ireo fotoam-panadinana efa napetraky ny ministera. Araka an'le tenin'ny filoham-pirenena, classe d'examen ihany no mianatra. Ka raha ohatra misy minia tsy magnatanteraka an'izay, penitra zahay ary
hanasazy na izany azy mitoy ny ezaka rehetra iadina amin'ny fiparitahany ivalana retina voararatrany ny miditra sy mivoaka ny faritra sava. Ny makasika ny gazety mpisesaka herinandro Madagasikara matin mpitondray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Arabary. Nivoaka androany ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo laharana fa 4:30 ho an'ny datiny 4:30 ka hatramin'ny 7:30 ny volana May 2024 amin'ny vidiny 900 ariary. Lohateny lehibe amin'izany tournée présidentielle dans le sud. Le défi de vaincre le Kéré, ao amin'ny pejy faefatra sy fahadimy no ahitana ny andindininy kasikan'izay. Razana kely tatao Ambatondrazaka, alandreniny hatramin'ny fahakeliny zaza nompozininy. Ao amin'ny pejy faefatra no ahitana ny andininy mikasikan'izay. Valeur culturelle malagasy, anosy manjaka fête le Tambovao eto Imerina. Ao amin'ny pejy fahadimy kosa no ahitana ny mikasikan'izay. Tontolon'ny fanatanjahantena Basketball Africa League, le GNBC affrontera l'US Monastir en match d'ouverture. Izay hitantsika amin'ny pejy fahasivy. Vaovao manokana tontolo iainan'ny Boeny sy Andrianjafy Iandoniaina indray no hitantsika ao amin'ny pejy manokana izay ato anatin'ity gazety mpiseho isan-kerinandro ity. Isan'ireo misedra olana ireo olona manana fahasembanana amin'ny zao fisian'ny valanaretina Covid-19 izao ary tsy afaka manohy araka ny tokony ho izy ny fitadiavan'izy ireo araka izany tonga namaly ny antso nataon'izy ireo ny fikambanana vehivavy ao Antsiranana ka nitondra fanampanazavana. Le olo misembagna zegny manana aigny marevo nefa tsy tokony ataontsika hoe ho vesitra ho an'ny fiarahamonina zegny le fahasembanana fa tanavy zegny zay mitondra nomaly nitonga vary ndraiky menaka ndraiky ronono ny anty zegny zay nitondra vola aman-kariagna hely agnampianay fagnamboarana le raha mety hoe indesindreo hoe mihetsiketsika afaka mandeha zegny. Matetiky zay somary adinadigna zegny satria tsy hay asa tsy tafiditra agnatin'ny marevo na raha karaha zegny fa ny ndraiky zay zay mba tsy adigna tegna hoe mankasitraka e. Zay zegny manana activité atao zegny zay amin'ny fikambanan'ny afambo. Maromaro ny raha ataonay voalohany mifampifanagna matetiky resaka hoe développement personnel mba ahafany olo manana fahasembanana tsy antetra hoe hipetraka fo satria manana fahasembanana za tsy havitana ny raha fa mba hanana toe-tsaigny matanjaka. Dia ankoatran'izegny koa zegny misy ny hoe resaka fitadiavam-bola zay fataonay sataogno. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manana safidy malalaka ireo mponina any États-Unis manomboka izao nanao arovava-orana na tsy araka ny ambaran'ny tompon'andraikitra any an-toerana noho ny fahavitan'ny maro anisany vaksina no isan'ny anton'izany. Ankafaliana no nampahafantaran'ny filoha Amerikanina fa afaka tsy manao arovava intsony ny olona any États-Unis araka ny fanapahana ny arahana tamin'ireo manam-pahaizana ara-pahasalamana. No mariny kosa fa tsy tokony hiazakazana ny fanajanonana ny fampiasana ny arovava indrindra any amin'ireo toerana be olona fa ihany koa ireo izay tsy mbola vita vaksiny fanefitry ny Covid-19 tsy tokony hisaraka amin'ny arovavan'izy ireo. Fanalefahana ny fepetra izay vokatry ny fahamaroan'ny olona vita vaksiny. Ankehitriny mahery ny 17 tapitrisa ny olona teo amin'ny salan-taona 12 hatramin'ny 15 taona no efa vita vaksiny andiany voalohany. Ho andreto tanora ireto ny tsy fiainana amin'ny tebiteby ny fanapahana ny roapifindran'ny aretina fa ihany koa ny fiahina ireo zokiolona no isany nandrisika azy ireo anatanteraka ny vaksiny. Toerana maro ankehitriny no anatanterahana izay fanaovam-vaksiny izay ary vita vaksiny andiany voalohany avokoa ny 700,000 ny mponina any États-Unis mialohan'ny fiafaran'ny volana Jolay izao araka ny vina ny fitondram-panjakana any an-toerana. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrano nanaraka izany soavatsara atao tomoko.
avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.